Angafaliana tovoklasy tovavy no iarabanantsika rehetra izay manaraka ny fahitalavitra Real TV Madagasikara ao amin'ny TLT anterina ny araba efa nandotry ny mpanao gazety ary tonga soa ihany koa isika ato anatin'ny fandarana ao amin'ny tia alina ity mbola tsy alalavitra amin'ny raharam-pirenena isika ny tontolo politika ny tontolon'ny fifidianana indrindra ary ny zava-misy eto amin'ny firenena nanasantsika vahiny manokana Andriamatoa Johnson Yuga izay fantatritsika fa pahihary fa eo ihany koa ny mahafraisa monim-pirenena azy no tena antony anasantsika azy ao amin'ity alina ity hitondra an'izay ataontsika hoe fitsirihana sy mety ho famahana ihany koa ny krizy izay satria izay no sehatra misy azy eo anivony izany firaisa monim-pirenena izany ankehitriny ka dia miarabanao tompoko ary misaotra anao nanaiky nasan'ny fandarana ao amin'ity alina ity mandroso ary tompoka. Miaraba indrindra tompoko ary misaotra anao nanaiky nasan'ny fandarana. Miarabanao gasikara fensoa ary misaotra amin'ny fanasana. Tena mandalikondalana tokoa ny firenena ary mino fa amin'izay dinidinika ataontsika amin'ny rahalahy mianaka eto dia ahitana izay taratra mety ho zavatra hitranga ary ny mety ho famahana izay zavatra raha ohatra vitantsika eto izay. Izay indrindra ny androm-pisin'ny fandarana Andriamatoa Johnson Yuga mba hitondra vahaolana ihany koa hitondra adihevitra miaby ihany koa isika ato anatin'ny fandarana ho an'ity firenena ity araky ny fampidirana izay nataoko teo tena le amin'ny mafraisa monim-pirenena aloha no nanasananao voalohany dia manaraka eo ihany koa mampahihary anao satria misy fandraisana ihany koa ny ataontsika hoe politika sy ny hari-pirenena rano marimarina ianao dia ao anatin'ilay firaisa monim-pirenena izy ty moa nataonareo amin'ny teny anglisy raha tsorintsika crisis prevention and resolution think tank raha tsoritsorintsika angamba dia hoe fitsirihana sy famahana ny krizy sy mibeakevitra izy io ohatrohatr'izay angamba andinetsika anazy raha zay no zay mihitsy ilay isika zay mihitsy ny famaritana azy le sy nibe-kevitra io zany dia maromaro zay zany no nikondosy miresaka momba ny hoe ahoana marina zany ty firenena ity satria andalovan'ny krizy ary matetika raha tena ohatrany hoe le krizy zay miatra amin'ny vahoaka malagasy ny krizy politika zany na ny krizy sosialy na krizy eo amin'ny hari-pirenena dia tena miatraika ary ny azo lazaina hoe ny vavony sy ny tsy nain'ny olona mihitsy satria tena mafy be zany mifetraka an'ilay izy eo raha teo koa moa zany le azo lazaina hoe loza voajanahary zay mitranga eto amin'ny firenena dia vao mainka mafy le azo lazaina hoe tsindry mahazo ny olona amin'izao fotoana izao ary voanahazo azo lazaina hoe vaovao any amin'le havana rehetrarehetra zany indrindra zany ny olona ao Antsirabe sy any Betafo fa tena ny olona any zao dia tena mandrendreranantsy misy an'le katsaka kely le tsaramaso kely le varetanety kely dia tsy maintsy embenana amin'ny alina fa misy mijinja le vary misy maka le tsaramaso misy zany zavatra zany azo lazaina hoe taratry n'le fahantran'ny olona mitombo zany le alabotry ary mety hoe isy ny tahotra ny krizy ara-tsakafo atoato dia efa le tsy fandrimpahalemana zany efa atahorana dia zay zany anisany azo lazaina hoe tsy hoe mahafaly fa anisany mahazava-dehibe ny joroany sy mibe-kevitra eo ahafahana mijery an'izay hoe ahoana tokoa moa zany ny mety hoe famahanana zany olana menjady amin'ny vahoaka malagasy zany satria raha zany olana zany no mbola miampy ny zavatra azo lazaina hoe tsindry raisam-pirenena dia tsy fantatra zany sy azo an'ity firenena malagasy ity. Izay indrindra no antony nanasana satria eventsika fa mamofopofona ayahana krizy zany tsika eto Madagasikara eto milohany tena iresantsika nzay atao hoe krizy politika sy ny ara-tsosialy zay tsy atsika hoditsika aloha lay everina fa krizy miverimberina raha mirehatra miresaka ny atao hoe sehatra ny fampianarana ambony zao tsika tena mitana ny sain'ny mpanara-baovao reny raharaha
polytechnika vodiforoandreny ary ianao raha teo ihany koa misehatra ny fampianarana sy ny fanabeazana anisan'ny tranga anankiray izay mahavalalana tsy voatam'izao fitondrana zao fa efa saika ireo fitondrana ny fandimby dia tsy mety vovà foana io olona ny vatsim-pianarana ho an'ny mpianatra io ary tsy voaloha ara-potoana moa raha tsorona angamba ny marina amiverinany amin'ny 2 tsika ny fanakatonana toeram-pianarana ho mpitsabo sy farmasianina nge no afina pirehatra ny rara 2 ka natonga andreny krizy lasa lava reny teto Madagasikara reny 2 andro taty aoriana ranomarina ny 12 no nandeha zay ka taty amin'ny 13 no mipoaka ny 13 mai zany ranomarimarina ka zay zavatra zay no antaniko voalohany manahoana ny andikanao an'io tranga io inona marina tena atao hoe fototry ny olana ka tsy mety vovahatra amin'ny androany toka misotranao aloha nampatsiahany fahatanyrana satria ny tenako dia anisan'ireo le mpitolona resaka vatsim-pianarana io mihitsy tamin'ny fotoanandro ary mampatsiahy koa fa inga prime ministre amin'izao fotoana izao dia anisan'ny niaraka nitolona taminay tamin'izao zany tamin'nisy fotoana ohatrany hoe tsy fahatongavan'ny vatsim-pianarana satria tena io zany tena hain'ny mpianatra io satria ny akabeazan'ny mpianatra zay miakatra eto Antananarivo ane dia tadidio tsara fa atao hoe mba tsy ohatrany hoe ilazana zavatra be zany atao hoe any amin'ny 5-7 isan-jaton'ny mpianatra rehetrarehetra zao dia zanak'olona tonontonony sy mahantra daholy ka reo zany dia zanak'olona tsy tena mivelona sy metehitra amin'ilay vatsim-pianarana efa hatramin'izany ho za le izy zany ary tena magaga dia zao hoe rehefa teoriana lasa mpiasa tao amin'ny finance dia anisan'ny fanontaniana napetrako tamin'ny reo tompona andraikitra tamin'izany fotoana izany hoe fa dia ohatrinona loatra io vatsim-pianarana io no tsy voaloha dia tena nijery moa ny tena zany amin'ny mampiasa amin'ny finance hoe inona marina lesy dia vola kely fotsiny ane io fa tsy dia hoe vola be eny le vatsim-pianarana fa ahoana ny tsy voaloha dia eo zany no hoe fanga zany tsy milamina zany ny fomba fitantanana ny volam-pirenena dia azo lazaina hoe ny resaky ny mpitondra tamin'izany fotoana zany dia zao hoe tsy lahara-pahamehana zany le vatsim-pianarana io ary hatramin'ny androany tsy lahara-pahamehana io ary eo zany no ohatrany hoe mampatahotra sy ohatrany hoe mampivaraontsana dia satria le ho aviny le ankizy hitondran'le firenena mihitsy hatramin'ny taona 790 no tsy nisy ny raharaha fa dia hoe tsy lahara-pahamehana zany raha ohatra le ankizy ireo zay averikindreo hoe zanaky ny olona tonontonony sy mahantra no tsy homena n'le vatsim-pianarana fomba hoana moa ny ahafahanao mianatra raha mbola nony ianao ary zany dia tena tolona natao foana hatramin'izay ary natao amin'ny ministère ny finance ny tenako dia anisan'ny miteny foana amin'ny directeur général ny trésor mifandimby tao hoe fa maninona tsy voaloha le vatsim-pianarana kely zay ka izy io ve tsy efa sarja fixe maninona no misy ka zay le izy io zany misy lahara-pahamehana foana lahara-pahamehana politika ve sa lahara-pahamehana sosialy sa lahara-pahamehana inona le izy dia io zany ao amin'ny trésor zany tsy manatsafidy nge ny directeur général ny trésor rehefa tenenina izy hoe ity no alefanao meloha reto alefanao meloha na misy vola reo dia ny tena marina dia zao le tsy fametrahana le fampianarana ho lahara-pahamehana ny tena olana ary aty aoriana ary za zany tena ohatran'ny anisan'ny tena tahotra dia zao matetika zany amin'le resaka hitanao miforona ty université privé be dia be eraky ny tanàna ty dia hita mihitsy fa tena be dia be ny université tokony privé tsy tokony hitsangana mampametra-panontaniana zany zay aloha fa roa manarakaraka an'izany fa maninona no lasa be dia be le université privé tsy mahavita ny asany intsony ve ny université mpanjakana sa hoe atao zay apodika an'le université mpanjakana dia amin'izay
tsisy vatsim-pianarana lotsony tsisy misy fanontaniana be deaibe zany azo apetraka fa mino a fa tsy ho tonga am'izany ny gouvernemanta zay mijoro hoe anajanona tanteraka ny fampianarana amin'ny université dia avela ho université privé am'izay zany no anaovana ny fanabeazana ny olona manam-pahaizana. Titeneny azo vahana tsara ve io olan'io, azo anticipena tsara ve io olan'io raha sedra ianao raha teo efa mitompona ndraiky teo anivy ministera sa resaka volonté fotsiny mahatonga an'io. Misy mpanao politika zao eto milaza misy hoe foany any io raha io niteraka olana tonga hatramin'izany mantsy miady hevitra rehefa ka izay mihitsy no mampalahelo raha io vola kely io zany tokony manana ny vola io ny firenena raha ohatra atao lahara-pahamehana ho amin'ny fampianarana ireny ny hitanao le fampianarana zany ohatrany hoe tena faralahy amin'ny zavatra rehetrarehetra mihitsy satria na reny le hoe karaman'ny mpampianatra any amin'ny sekoly reny ny vola tokony ho raisina amin'ireny le fampanalana fanadinana sy nkarazan'ireny tsisy voalohany ke matetika an'ireny re ela be fa le izy zany eo amin'le fitantanana an'le volam-panjakana mihitsy zany no misy problème amiko dia io fitantanana volam-panjakana io no tsy maintsy averina amin'ny laoniny satria ohatrany hoe misy zavatra tokony tsy mbola atao nefa atao dia io zany hoe raha mametsika mame lanja n'le fampianarana antsika satria hoe ny hoavin'ny firenena dia ireo ankizy ireo zay ho lasa tompona ndraiky reto amin'ny firenena dia ny zava-dehibe voalohany zany dia zao hoe ny vola zay nomenan'ireo ankizy ireo tokony efa atokana mihitsy ary tsisy kitihana na tsy ampy ara ny vola ho ampiasain'ny mpanao politika satria zay le izy dia amiko le fomba fitantanana mihitsy zany na mety tsy azony le olona ao ministère en finance mihitsy ko le tena izy ny fanaovana vola ny volavolan'ny teti-bola mpanjakana mantsy dia ohatran'izao ny tena fandehany ny vololaniana aloha no apetraka reto no vololaniana amin'ity taona ity dia zay anao vao mieritreritra hoe aiza no ahitana vola zay zany tena fomba fijery azy fa ny antsika matetika ohatrinona le vola azontsika ao dia inona dia mantsary lasa adino zany le fantaniam-bola mpanjakana mety hitranga ary zay no mahatonga an'io le hoe tsy voalohany vatsim-pianarana io satria tsy le fantaniana no resahana voalohany hoe reto ny zavatra tsy maintsy lanina aiza ny vola anaovana an'io dia ny vola azo laninana io dia tsoritra fa tokony mahitatsika ary tokony tsy hanana problema amin'io na ampy ny hetra miditra na tsy ampy ny hetra miditra manana ny volontsika amina fomba hoana satria tsika zany zao raha mijery an'ilay loi de finance ange raha Johnson io ka hitanao mihitsy hatrany amin'ny 70 isanjato mbola miandry an'le famatsim-bola avy any ivelantsika ary zao tsika tonga amina atao hoe en phase na cessation de paiement manoloana n'ilay gouvernance sy resaka transparence ka zay ny teneniko hoe somary hitsika kely le tenao misy fahamarinana le izy za tsy miteny hoe diso fa hitsika kely fotsiny le izy mantsy ny tsy misy fanjakana baky zany tsy misy fa ny orinasa no baky raha ohatra zany le fantaniana no alefanao voalohany dia misy fantaniana tsy tokony atao zay nge le mahatonga ako amin'ny teny hoe misy fantaniana tsy tokony atao indraindray le fantaniana mety ho improviser le fantaniana hoe tyndray aloha dia alefa aloha le izy le fantaniana zany no alefa aloha dia zay tsika vao mitady an'le vola ampidirinao ny tsy fahampim-bola dia reto no amenona azy fanampiana avy any velany ny findraman'ny fanjakana vola ary ny zavatra samihafa zay mety ahafahana mameno azy dia raha ny tena marina zany ny fanjakana dia afaka miteny amin'ny trésor amin'ny banque centrale foana hoe ameo vola zay satria zao ny antony zao ny ilanay azy amin'ny fotoana rehetra dia io zavatra io tsy maintsy averina rehefa avy eo le volan'ny banque centrale io fa raha mifanjakana ny hoe milaza hoe tsy manam-bola anaovana nitsy na ny roa dia satria
lasa resaka ohatra ny resaka fitantanana comptabilité ny fitondrana firenena fa tsy vainy fitondrana firenena fa ny fitondrana firenena dia izay fotsiny hoe reto ny vola lanina satria reto ny lara-pahamehana ara-tsosialy ara-piariana ara-politika reto dia reto ny vola tadiavina anaovana azy fa raha vao hoe le vola tadiavina dia avy eo dia ana dia eo zany no problema satria nanjary nisy le atao hoe taux de régulation le taux de régulation dia ohatr' zao ny fandehany hoy izy le nisy ny za aloha tsy nety tamika ilay izy fa zany hoe zay moa zany ny fanapahan-kevitry ny olona zay mitondra an'le ministera hoe amin'ny volana voalohany dia zao isan-jato ihany no azo lanina amin'ilay teti-bolam-panjakana afaka satria hoe mbola tsy miditra ono zany ny etra azonao dia efa avy eo indray dia hoe rehefa tonga ny volana jona dia zao isan-jato ihany ny azo lanina amin'ilay teti-bola iny dia tonga ny volana septambra dia hoe lany tsy misy tsony dia satria averika indray hoe satria resaka taux d'exécution ve zany ny olana sa ino le taux de régulation io mihitsy régulation io mihitsy ny olana satria zany hoe tsy avela ny ministère finance mandany an'le teti-bola zay lany teny amin'ny anteny miram-pirenena fa ireto ihany satria no ninona le département ministériel tsirairay io satria no ninona no nitahotra ny bailleur de fonds fa tiantoka ny fanjakana zany ny vitan'ny fanjakana mamerina azy fa maninona ianao no matahotra an'ireo le mpamatsy vola reo so ny vola omenindreo nke 12 millions de dollars vola tsy misy dikany anie fa ina ny atahoranao an'ireo fa ianao ka tsy firenena maleo tena firenena manana ny maha izy anao no reo ny atahoranao dia no nitahotra an'ireo dia avy eo koa le fomba fanao an'le finance mihitsy no tsy mety dia zay no mahatonga an'io hoe tsy voalohany fa tsy mpianarana raha iny zany resa mazava tsara mihitsy ka zay indrindra no afahako miditra am'resaka finance publique mantsy misy fandraisany amin'ireo le ataontsika hoe bailleur ny PTF sy ny mpamatsy volantsika tompoko satria BDB zany no resaka miainga amin'izao fotoana zao hoe tsy mivatsony le robinet tsika zany zao raha mijery ny tantara dia misy ny ataontsika hoe accord de crédit azotsika fa ny taux de décaissement atsika tena ambany be mihitsy tsy manana plan ve le fanjakana tsy manana capacité de négociation ve le fanjakana androantsika raha miresaka finance publique dia ambarany maro fa sahirana ny fanjakana ahoana ny andikanao an'izay petrakevitra rehetra zay misy zavatra be deaibe ny anton'izy io aloha ny antony anatiny zany aloha ny resahana rehefa miresaka andreny mantsitsika hoe bailleur de fonds tsy manome vola dia tonga dia efa mipetraka hoe le hoe fanjakana tsara tatana le management ny ressource publique zany no tiako resahana ao anatin'izay dia le fomba fiasa zany aloha no jereko rehefa miova ministra ny zavatra voalohany matetika mitranga dia soloana ny atao hoe directeur administratif et financier na ny dafy dia matetika le dafy io olona tsy mahay an'le asa dia nefa ny fomba fandanina an'ireny vola ireny misy procédure zany hoe ataonao ohatrany hoe ataonao la asa mihitsy zany mba hahafahana mamoaka an'le vola io dia misy programme an'asa tsy maintsy arahana dia le programme an'asa arahana io le dafy manenjika zavatra hafa aloha satria olona nitendrena tao izy fa tsy manao an'le asa le hoe bailleur de fonds ty telo volana vao mivoaka ny vola no zany tsy maintsy entona tomboka le procédure ahafahana manao ny taratasy sy manome ny ino moa zany ny atota taratasy le fandanina teo aloha satria tsy maintsy omenao aloha le fandanina teo aloha le hoe navitan'le programme teo aloha ve anao zay ny olona vao anaiky anomenao dia zany zavatra zany zany mety tsy voangona le piesy mety le dafy mihitsy no sahirana tsy afaka nanao an'le asa dia ao zay fa roa manarakaraka an'izany le tetikasa ndray matetika dia zao any amin'le tetikasa sy le tsy mirindra zany le any amin'ny le olona mitarika an'le tetinasa sy le aty amin'ny ministère finance dia zavatra mahazava fa
tsy de kese mandrakizay zany le mpambola be da be io de matetika zany na tsy voaloko ao anatin'le programme anasa ny volan'le olona mpanao an'le asa ary tsika mahafantatra tsara fa be de be zao le orinasa le nahazo marché public tsy voaloko satria le fomba fiasa mihitsy zany no tsy mirindra de avy eo le olona nivelany tsina izy tsena rehefa manome vola de tadio tsara fa etra io de noho zany tsy maintsy manana tamberina ndraikitra izy amin'ny olona rehetrrehetra na kany an'io vola io ka nandefasiny aty de tamberina ndraikitra io no mahatonga an'le bailleur hoe zay tsy hanome intsony satria le olona zay nanomeny io tsy manome volana intsony noho zany de eo nareo niraisina zany de zany le fomba fiasa zany ohatrany hoe inona zany tokony vahaolana amiko zany any amin'ny ministère sy any amin'ny présidence zany tokony misy sy ny prime ministre misy tokony fiaraha-miasa ilazana hoe ty tokony ataony anina ty tokony ataony anina ty tokony anina fa tsy zakan'le ministère matetika le anina de fomba fiasana amin'ny ministère tsy maintsy hovaina tanteraka ary zany zavatra zany zany ao anatin'le lazaina hoe fitantanana mirindra sy tsara lamina fa raha zany tsy mety lay am'izao misy ohatrany hoe hatramina hoe vo mahery 200 millions de tsy maintsy mandalo primature sy présidence sy zany rehetrarehetra zany ka zany rehetrarehetra zany tery daholy satria zao misy karazana ohatrany hoe centralisme ny atahorako fotsiny de zao hoe averiky foana le anteniko tao hoe ty aloha alefa fa za mbola alefa ry azonao ty aloha alefa le lara-pahamehana mihitsy zany no tsy mety amiko zany rehefa misy hoe ty tetikasa de tokony efa mirindra hoe ty ny vola lany ao anatin'ny 5 taona ohatra zany fampianarana ty ny vola lany ao anatin'ny 5 taona ny volan'ny 5 taona efa azony avoaka inge tsy voatery misy hoe vola kirakirainy fa inge compte de compte de azonao sotomina amin'ny carte bleue sy karazany mpianatra manao an'izay fa de ampidirinao fotsiny hoe virement mankany amin'ny mpianatra isaky ny anna fotsiny de zay le fanteny zany efa misy atotana misy compte eo zany zay alefa ny anina foana de rehefa avy eo ny ministère de finance amin'ny farany de izy no mijery an'le izy hoe ay ty zany de zao zany ny fandehan'le izy vita daholo ny asa mpanjakana rehetrarehetra vita daholo ny asa mikasika nyty sehetry ty de ndao amizetsika hijery ny fatiantoka zay ny atoana de eo manao ny analyse rehetra mato razansona io raha zay fanazavanao rehetrarehetra zay azo adika ho tsy faiza mitantana ve zany ny olana raha miresaka an'io finance publique io tsika volam-panjakana efatra am'izay efatra amin'ny averiky indray hoe efatra amin'ny taona 20 io nefa tsy mety zany time atsika zany tokony eny ka averiky indray le tena kitariam-boalohany hoe ny vola lanina aloha ny resahana de mitady an'le vola hoe aiza no angalana anandreo de rehefa voalahatra le vola lanina de efa io zany hoe tiany contenty avarina zaonanty avarina zaonan'io fa io tsy averiky indray hoe tsy mitovy amin'ny fitatana orinasa fa ny fanjakana tsisy mahatiatoko zany fa ny fanjakana afaka mahatiatoko izy fa io rehefa tena mahay mitantana an'le volam-panjakana zany miverina amin'ny fanjakana any le fatiatoka fa tsy misy fatiatoka hoe fatiatoka ray lavaka tsy azo an'izany fa amin'ny alalan'ny hetra amin'ny alalan'ny fomba fahaizanao mandahatra n'le fandaniana dia miverina hoetra le zavatra rehetra mazava tsara mihitsy ny ao anatin'izay misy ifandraisany amin'ny ataontsika hoe relation internationale na ny fifandraisana iraisam-pirenena de matoa io karazana io le resaka matsy vola resantsika io androantsika miresaka satria misy an'io ady Ukraine sy Russie io ratsorina zany dia lay occidentaux sy ny russiana dia manana ny atao hoe famatsim-bola zay mahazatra atsika moa zany occidentaux amin'ny alalan'ny ireo fomba maro samihafa na hoe mpamatsy vola tranainy ve say na fitsona zany tsy fantatro nanana décision atsika tany amboalohany makasika an'le ady le position atsika zany de fantatrao tsara ny tantara nisy fotoana nisorona mihitsy le ministre na raha ambahiny fa atao hoe tsy nahazo consentement tamin'ny filoham-pirenena sy ny gouvernement tany latsabato nataony de miverina indray tsika amin'ny laoniny de
vahiny any amina fahitalavitra resam-pirenena mitondra teny gouvernemanta dia hafa ny zavatra lazainy a ny ampison'iny nefa le ministra vavovovoatendry tamin'ny farany teo nandatsabaty ihany koa nanana position tsika androany dia zany rehetrarehetra zany mahatonga ny oadihevitra momba ny financement io no mety ho fahitanao an'izay tena resaka lobby sy diplomatie malagasy zay mihitsiny le izy aloha zany le raharaha ao anatiny zany tsy fantatsika inona zany le tena zavatra nitranga atao anatiny tao hoe nisy baiko azon'le ministra ve de niteny izy de nefa io le baiko azony io tsy azony tsara na io baiko io ohatrany hoe tsy netindray tamin'ny fotoana farany de io moa zany misy foana le atao hoe olona atao hoe atao visible fa tsy fantatra le zay zavatra nitranga atao fa raha ny fijery avy ity ivelany zany de zao hoe tsika zany efa zatra niankina tamin'ireny olona rery le tenenao zany hoe tandrefana ao anatin'izany zany ny banque mondiale sy FMI tadio tsara fa ny amerikana ny eo ambadika ireo ny amerikana zany ny mpamatsy vola be indrindra ao anatin'ireo institution anankiroa reo de noho zany zany a tsy maintsy zay tenenin'ny amerikana zany ny tokony ho tenenina le tamin'ny voalohany tsika zany ny teny hoe zay tsy momba ny atsy tsy momba ny roa mety nanantena angamba ny fanjakana malagasy hoe le am'le tsy fombana ny atsy sy ny roa io dia sady mahazo atsy no mahazo aroa nefa tsy zay le zavatra nitranga fa ny frantsay de anisany naneretsika mihitsy hoe tsy maintsy maka position anao satria firenena européenne io firenena européenne zay sarotra be ny andrarana ny teratany ukrainianina ho an'ny frantsa zany hoe lasa betsaka zany ny mpifindra-monina makany frantsa mandeha makany italia sy ny ary fantatritsika tsara fa de akasitrahan'ny olona rehetra le betsaka olona mifindra-monina rao satria misy antony mety manafitoana misy ohatran'izany makany asan'ny zanaka sy ny karazany misy zavatra be dehibe de zay mihitsy le izy hoe atao zay atonga ny Russie tsy hanana olona orinany tsy hanana firenena orinany dia mijanona ho azy ny rosianina nefa za mino fa ohatrany voamaika raha zao zava-doza le izy ny zavatra mitranga ny Ukraine hitanao tsara le tanàna tsy misy tsony mihitsy fa tena potika tanteraka de ahoana zany no hoavin'ireo olona reo zany zao ny zavatra fantarina mipetraka hoe ahoana zany raha mitsahatra io ady io ny efaran'ireo olona ao Ukraine reo raha nifotrao inona ny position tokony raisitsika sy ny mety tamitsika ny aloha tena le isy ampaka taty amitsika sy mifamatsim-bola ny zany tena ohatran'ny rehefa maka hevitra ohatran'izany mantsy ianao de ny zavatra voalohany tsao izao de mieritreritra tsara ary maka fotoana dia miresaka amin'ny olona be dehibe satria araky n'le fahendrena malagasy hoe ny hevitra tsy azotra amin'ny olombelona de na ny mpanohitra raha tokony natsona mihitsy hiady hevitra hoe ahoana ny anan'io satria aim-pirenena io zava-doza mety ho vokany de tokony efa nifampidinika tamin'ny olona rehetrarehetra loso zany satria be dehibe zany ny hevitry ny olona raha ny hevitry manokana dia tokony mijanona tamin'le taloha ihany tsika averika indray hoe Madagasikara firenena maleo tena tokony tsy boakin'ny olona avy any velany zany tsika zany raha ohatra zany hoe tsy momba ny atsy tsy momba ny roa tsika anky afaka nampiavana an'ireo fa zao tsika zany tapidalaka le ohatra ny sokana nanano bato tsy afaka tsony iresaka amin'ny Russie hoe mba hajanony rangaha le izy fa raha ohatra tsika zany tsy momba ny atsy tsy momba ny roa de afaka ndresaka tamin'ny rosianina tsika afaka ndresaka tamin'ny ukrainianina tsika hoe andao tsika hiavana andao anan'izany de mety tsy nitrango zao zavatra zao satria mino fa mba betsaka nike malagasy mahay an'izany diplomatie zany de betsaka ireo olona reo na avy amin'ny mpanohitra na avy amin'ny ao anatin'ny fitondram-panjakana miaraka amin'ny Kyoto de mitondra le hevitra zay aroso
teo ami'sehatry iraisam-pirenena dia mba amin'izay fotoana izay Madagasikara mba mety manana ny lanjany. Zany hoe tsy tokony mijanona eo amin'ny mpitondra fotsiny zany ny ady hevitra milohan'ny alapahana hevitra lehibe sahala amin'ireny fa tena sokafana hatramin'ny tena tsy maintsy sokafana satria tena haim-pirenena ilay izy satria io zany ny diplomasia zany tena io tena le hoe tsakotsakoy avy ireny impito zay vao asiana mihetsiketsika io lelo io fa tsy manaonao foana. Mazava tsara mihitsy nizay tsy maintsy andresantsika kely satria lasa nitatra kely tany moa izy iny mba ahafahantsika zany miresaka amin'ny firenena fa ngamba ampiko kely le izy zany hoe tokony nisy débat parlementaire zany le ohatra le zavatra io alohan'ny nakana ny fanapahan-kevitra. Mazava tsara mihitsy eny ary ny tontolo mpifidianana mbola miteraka ady hevitra eto amintsika amin'izao fotoana izao ary mbola azosokajin'ny olona fa efa tafiditra sady anatin'ny après campagne tsika androany matoa Johnson Hugues amin'ny firaisamoam-pirenena indray ny resahako eto le kasiketina ho anankiray resaka fifidianana miteraka fanahina be ho an'ny mpanara-bavoasy sy mimpandinika ny amin'ny hoe hosahirany Madagasikara raha ity fifidianana ity inona le tranga misy tompoko milohany ametrahako fanontaniana eo aloha zany ny daty izay navoakan'ny CENI 9 novembre 20 décembre zavatra misy lasa tsy manam-bola le CENI raha ny volany LFI tsy ampy ny basket fond nefany mbola tsy manana antsika zay zany le olana anankiray fa misy olana faharoa ihany koa zay ahihiny maro de hoe les règles de jeu idiranao anatin'le fifidianana hiteraka korotana fa maninona code électoral tsy misy lalam-pifidianana tsy mbola nampiarina zay efa nisy teo aloha miteraka ady hevitra ihany koa ny resaka fond de campagne sy ny maro samihafa zany le petrakevitra misy zany mba ialana amin'ny hoe fifidianana mba hatongavana hoe fifidianana madio mangarara ekeny rehetra zay zany le contexte atsika androany misy aloha dia mifanjakana miziriziry fa tsy maintsy atao amin'ny fifidianana etsekilany ny mpiara-mobinantoka sy mpamatsy vola milaza hoe tanteron ny recommandation anay tamin'ny 2018 zay vao manome vola tsanga rehetrarehetra zany mpanao politika tsy misy mendrandra hoe asivo concertation nationale mihitsy ny loha io eo amin'izay situation zay ny angin'ny fantaniko mialatsiny fa lavalava kely ny fampidirako tompoko mba azahoan'ny mpijery atsika zany le contexte atika atongavana hoe efa crise ve ny antsona an'izao situation zao tompoko sa lojika na pré-électoral mihitsy zany soetranao amin'izany fanontaniana zany fa fanontanian'olona tia tanindrazana zany satria resaka firenena ny resahana ny any zany ny fijerika azy dia ohatra ny matahotra ihany noho ny antony maromaro samihafa voalohany aloha zany tia le ohatrany hoe fampiseho kery ataon'ny sasany dia avy eo ny fampiderana fitaovana dia ohatrany mametraka fanontaniana hoe mbola tsy manomboka akory le fifidianana dia samy mampiseho hoe zany ny tena mafy ny dikan'izany zany fijerinay azy eo anatin'le fiarahamonim-pirenena efa londohana crise hitranga satria ireo olona zay miseho azo mafy rehetrarehetra zao sy le olona mampiseho fananana rehetrarehetra zao dia tsy anaiky ny oresy ary fantatrao tsara gasikara fenosoa fa ny zava-misy teto Madagasikara nampisan'ireny crise politika rehetrarehetra eny dia ohatr'izay hoe zany no za tsy aly ohatran'izany rehetrarehetra eny ka io le zavatra resahanao teo zany dia mampatahotra tokoa izy io ny zavatra voalohany isan'ny tena mampatahotra dia zao rehefa lazatra zany le campagne ny pré-campagne électorale dia efa saminy maneho zany hoe zany tena mafy be eto amin'ity tanàna ity zany manana vola be dia efa zao zany dia efa ny olona zany efa mijery hoe izy le be vola be dia izy le ho arahako rehefa manao fampisehoana izy anao fa tsisy olona mieritreritra n'le izy fa ny tena zava-doza dia ity anankiray ity ary zay mba apprécieko ny olona ry malagasy mpiray tanindrazana ndana aloha misoratra anatin'ny lisy mpifidianana satria rehefa aveo tsika zany ary matetika ny olona
ny eritreritra hoe nianatra matetika ny tsy mifidy de rehefa vezy menimenina fa tsika zany a tena tena mampirisitra mihitsy andao anatin'ny listre ny fifidianana fa roa manarakaraka an'izany hoe mifidy ny amahana ny crise politique de faran'izay tsotra fidy be da be ny olona ka na inona vato alatsany eo inona vato alatsany eo na ohatra ary tsisy tianao le olona rehetra zay anao de ataovy vato maty na vato fotsy fa raha ohatra matanjaka be ny vato fotsy sy ny vato maty matahotra zay ho lany eo zay lojika zay zany no tokony ho fantatry ny olona satria zao ny zava-dehibe aloha zany de mila mandeha mifidy ny olona zay aloha satria zay averiko indray hoe raha ohatra raha tsisy tianao re olonao ka manao vato fotsy vato maty ianao ka raha mivato fotsy vato maty atao hoe 570 isan-jato de ny vato manan-kery 520 isan-jato mametraka fanontaniana ihany ao anatin'ny sainy zay olona lany eo zao mantsy zao le 520 isan-jato ihany no ny fidy de ao anatin'le 520 isan-jato a ny 10 isan-jato tsy manan-kery de 20 isan-jato zany a no manan-kevitra de afaka mideka zany zay tonga hoe zay ny lany a fa satria le olona tsy naneho hevitra nke tsy fantatra zay any anatin'ny lohany eny mety azon'le mpanao politika miteny hoe eny izy ke mpanaraka anay ihany reo olona tsy miteny reo fa rehefa tsy miseho zany le izy a de zay le izy zany hoe tsy misy harofanina tsony zany a rehefa tsy mifidy ny olona maneho ny heviny hoe zay a de tsy mankasitraka an'ireo mpanao politika rehetrarehetra reo faharoa manarakaraka an'izany de zao ny voka-pifidianana eo a de zao ny mampatahotra de zao tao anatin'ireo le cyclone nandalo fomba ahoana moa ny eritreretanao hoe isy lalana ho vita ve ny lalana any amin'ny volana novambra de ahoana zany ny maharadalàna le hoe tongany ve ny vatom-pifidianana ny bulletin tongany ve ny rehetrarehetra hoe ara-dalàna ve ny fitondrana le izy ka ny lalana ratsisiko zany anisan'ny mampatahotra dolodolo zany zao ndraiky io a noana koa ny olona amin'ny fotoana potika ny betsaka zao ny tanimbary potika any amin'ny toerana samihafa any tsy manakaoa tsy manakoanina le olona fomba ahoana moa no ahafahan'le olona mandeha mifidy satria izy tsy maintsy hitady hanina tsy maintsy andeha hifindramonina izy andeha hoe hoaizy izy ny andeha hita fivelomana zany rehetrarehetra zany tokony fanontaniana mipetraka alohan'ny resahana le hoe ny lalam-pifidianana sy ny karazany amiko reny a ny olona aloha ny vonjena ny fotodrafitrasa ahafahana manatanteraka fifidianana no tsy maintsy jerena aloha de ny volam-panjakana rehetra zany a tsy andeha anaovana fety anaovana ny zavatra rehetrarehetra etsiketsehana maro samihafa eo fa tokony hifantoka amin'ny lalana za zao ohatra hoe mampieritreritra ianao efa nifidy ianao de nahita tsara fa voka-pifidianana any be fotaka izay tsy zany hoe lavitra aloha fa tsy lavitra any vangain-drano ray volana roa volana vao tonga eto Tananarivo fomba ahoana moa ny eritreretanao hoe zaloha tsy mieritreritra fa le zay voka-pifidianana any be fotaka sy anany ohatra sarotra ihany maminany hoe marina le izy a voka-pifidianana eto Tananarivo ara eninandro zany hoe le isany eny tsy famelana nareo mpanao gazety amoaka voka-pifidianana za tena tsy satria hoe tsy mahazo mamoaka tsisy mahazo mamoaka mihitsy a fa ny vokatra zay avoaka ny ACC sy ny anina ihany no azo avoaka amiko zany tsy fifidianana zany fa ny mpanao gazety sy ny fiarahamonim-pirenena de afaka mamoaka voka-pifidianana zay hitany ary tokony reny zavatra reny zany a de tokony izy ko procès verbal hiakatra any amin'ny ACC amiko zany a tsy le procès verbal avy any amin'ny fokotany ihany satria efa ela be mba tamin'izany mbola nanao politika de nanao fifidianana anisan'ireny le olona fa tena za mahita miteny aminao fa misy any amin'ny toerana sasatsasany a
hoentina amin'ny bisikileta le fifidianana de atosika raha anaty rano le bisikileta de lenao le izy de efa misy urina efa noentin-dralary ary ny tena mampatahotra sy mampivarotana raha de sinian'le ao amin'ny birao mpifidiananao ihany le izy zany hoe misy manahirana zany ao na le olona zay manisa vato ara zany a de voakaramako za tsy miteny hoe ndretrarehetra fa tena nahita an'izany mihitsy any zavatra eto Madagasikara zany a mila eritreretina ny fomba hanaovana azy mbola mampatahotra koa le daty tsika zany zao zany de hoe sy mpitondra fanjakana rehetra tao de novambra sy desambra foana ny de efa fantatritsika fa efa milatsaka ny orana de mbola tsy nisy mpitondra fanjakana ve sany teny hoe atao mitovy amin'iny amerikana tsy hoe kory hoe manao copier-coller fa hoe ny daty fifidianana dia 12 mars na alatsinainy na larobina na iny fa tonga de 12 de io mandrakizay satria ao tany maina ny tany de afaka mora hita le izy de fatelo de mbola mampatahotra koa de zao hoe nisy fotoana nahazo vola betsika tamin'ny seni hoe efa ho asiana ordinateur daholo tany amin'ny fokotany rehetrarehetra tamin'ny 13 kambindra tsy diso de hoe eo ny eo ihany de ho azo ny valim-pifidianana rehetrarehetra satria izy ohatran'ny tsy nahita ordinateur tany amin'ny fokotany mandeha tany any ambanivohitra any fa tsy mahita ohatran'ny adiny dolodolo zany fomba hoana moa ny mbola andeha hamatsiany olona volanao nefa le ordinateur zay nyvatsiny vola hoe ahafahana mamoaka valim-pifidianana eo ny eo reny aza tsy ao azoko atsaina ny ayahan'le bailleur de fonds de tsy manome vola izy ary izy mety tsy manome vola fa de hoe ny fiarahamonim-pirenena de eo koa mbola mampatahotra fiarahamonim-pirenena iza tena fiarahamonim-pirenena reo be de be ngeny no mivelona amin'ny vola avy any amin'ny bailleur de fonds de voka-pifidianana ahoana no avoakan'ireo mbola mampatahotra adolotolo zany ary zany rehetrarehetra zany zany ny ampatsiahivana zany rehetrarehetra zany de zao hoe mbola misy zavatra tsy milamina ary tokony halamina eto manao anday le resaka lalàna le io zany nanisy miteraka devitra ihany ko hoe tsy lasa tsy mitovy ny chance ho an'ny candidat zay mirotsaka eo ihany ko ilay fifidianana ny safidy amin'ny alalana marketing électoral maro samihafa na ny fizarana t-shirt sy ny spectacle sy ny zavatra samihafa tonga hatrany amina resaka hoe plafonnement na budget de campagne sy ny transparence ohatroatra zany resaka fond le mato ny naha zany ny fahitako azy de zao mbola tsy misy famatorana politika eto Madagasikara ny lazako an'izay de zao hoe fa maninona ny misy atoko politika mihoatra ny 500 eto tsy famatorana ara-politika zany fa amiko zany raha ohatra hoe tena titsika ilamina io de tokony candidat 3 na 4 farafahabetsana zany hoe tokony misy atoko politika matanjaka anaky 3 na 4 farafahabetsany eto Madagasikara fa tsy hoe atoko politika 500 zany de le olona milatsaka matetika tsy hoe tsy de tena hoe efa mahafantatra izy fa ho ray isan-jato nge ny vatiny fa zao tsy fantatra hoe iza manome vola azy aloha ilatsahany fa roa manarakaraka an'izany hoe rehefa mahazo ray isan-jato de varotako am'le zay mety olany ao mba mety ho lasa ministra na mety ho lasa ohatran'izao ny zay zavatra zay ny ao anatin'izay tsy famatorana ara-politika zany satria amiko tena fanampitriana firenena ary zany satria rehefa tena manao politika ianao nke zany olona mpanao politika zany olona endry manana fahendrena manana famatorana ary le olona zay manao antonasa politika no tokony hitondra firenena fa tsika zany le matetika zany iva nanomboka tamin'ny taona 70 moa io olona tsy manana famatorana politika tonga eo amin'ny fitondrana tsy nanana toko tsy nanana de eo manorina toko tsy nanana foto-kevitra tsy nanana programma de reny no mitondra firenena de fa io zany
tonga tamin'ny raiky am'y 50 de olona tsy nanana tokokotsy anina fa de eo koa no nanana nioza de tonga tamin'ny rosy roa arivo de tonga de zany foana zany ny zavatra mitranga zany hoe le olona zany tsika zany mbola tsy misy fahamatorana politika satria ny antoko politika atsika tsy mbola manana fahamatorana ara-politika ary ny olona ao anatin'le antoko politika tsy voataiza ara-politika satria ny fitaizana ara-politika zany ange de olona voalohany olona manetry tena olona mihaino olona sy mihaino ny feom-bahoaka mijery ny fahoriam-bahoaka ary miresaka amin'ny vahoaka hoe inona ny tiany vahoaka atao fa matetika zany atsika le izy de hoe tiany programako tiany programako raha lany eo de tiany tanterahako misy navitan'zany ve teto tsy nisy na ray ary ka zay mihitsy ndre matoa io ka raison sona nidirako amin'ny fanontaniana hoe fanabeazana ny fandaratsika ady hevitra koa ny atsika ianao tena ianao amin'ny mahafiraisamom-pirenanao mihitsy no anontaniako ianao ve afaka manome ohatry ny ahoana ny profilan'olona tokony filohana repoblika président repoblika ny Madagasikara moa zany desatsika eto ohatrohatry ny ahoana ny hevitra fotsiny zany fa atsika miady hevitra ao anatin'le ny hevitra de tsotra voalohany zany olona manana fahamatorana ara-politika le fahamatorana ara-politika de ny zavatra voalohany de olona endry ny olona endry zany de olona mihaino misaina ary tsy manaonao foana zay ny zavatra voalohany satria zao matetika zany zao hoe misy tombontsoam-pirenena misy tombontsoana na orinasa misy tombontsoana sehatra de matetika lasa reny no zava-dehibe alohan'le tombontsoam-bahoaka ny zavatra angatahan'ny vahoaka malagasy ary ny akamaroan'ny vahoaka malagasy amintsika de zao ary tena tinaty politika nyty ataovy zay ahatonga anay amokatra sakafo velona ary tsy ho lasa mpangataka zonge am'izao fotoana zonge zany lasa mpangataka le vahoaka ameo vary zay ameo menaka zay ameo zavatra tinaty politika ny malagasy de zao hoe aleo zay anana ny malagasy anay manana ny maizy anay afaka mamokatra avy aleo zay amokatra de ataovy ny politika ahafahanay mamokatra de eo le fanontanianao am'izay zany miditra am'izay satria zao satria eto amintsika tsy misy politika mpifidianana fa lalahy-mpifidianana ny nalefa aloha zany hoe eto amintsika ny sarety foana ny lasa lohan'ny ompy ny lalàna ane de atao anatanterahana politika le politika mpifidianana zany tsy misy de le politika mpifidianana io zany tsy mifototra am'le zavatra rehetra zay hoe inona ny tinadim-bahoaka le tinadim-bahoaka tsy no ahafahana manao ny tolotra politika fa tsy nisy tsisy manao an'izany fa tonga de hoe za nianatra za nahay za manao an'izao tadio tsara fa anisany angamba mety namin'ny olona ndray tsy mandrafany le alaolana le nakanisan'ny tany amin'ny vahoaka inona le alaolana inona satria rehefa analaolana ianao masomadito inona le alaolana satria le alaolana avy amin'le tinadin'le vahoaka de tsika zany tsy am'izao fotoana zao tsy mbola nahita hoe atoko politika ka milaza hoe zao ny tinadim-bahoaka fa de ohatrany hoe raha nieritreritra de ohatran'izao zany mahasoa ny vahoaka ny mahasoa ahoana moa ny ahafantarana ny mahasoa ny vahoaka raha tsy mety raha tsy mifototra am'le tinady politika ny vahoaka ianao tinady politika ny vahoaka ne faran'izay tsotra afaka misakafo izy afaka mianatra ny zanany afaka manana fahasalamana tsara izy afaka manana fandrimpahalemana izy ary milamina tsara ny sainy eo amin'le famokarana sy eo ampamarotana ny zavatra zay vokariny zao ny olona fantatritsika tsara fa tsy fanomeza tsiny ny ropitandro filaminana zany fa tena zaza tena mideran'izy ireo satria zava-doza le zavatra mitranga ny vola omenan'ireo ny amiko tsy ampy ahafahany mitandro mifandrimpahalemana herin'ny nosy fa io zavatra io zany tokony isy mihitsy ny politika zay ahafahana hoe mampilamin-tsaina ny vahoaka atonga ny olona zay anao anamokarana ianao zao nke gasikara fiansoa mety ianao hoe za te anao jus na voankazo nefa no ny tahotra hoe raha vao mahazo vola de ho tafian'olona de tsy manao ianao
zany zavatra nefa tokony amin'izay fotoan'izay no mety hoe mahaforinasa 10 mahaforinasa eny zany orinasa olona enina zany mety mahavelona olona 30-70 ane zany de zany zavatra zany tokony hojerena hoe raha ny faritra ohatran'izao inona tanaty politika ny faritra ary inona tanaty politika ny olona oana natanterahana an'io dia verina re am'le volam-panjakana resahantsika taharytsika hoe raha zao zany ny tanaty politika ny olona reto zany no lara-pamena amin'ny olona zao zany ny teti-bolam-panjakana tokony arafitra satria reto le volalolaniana de noho zany hoentina any parlement am'izay hoe tia ny tanaty politika any aminareo tompoko mila rano fisotro madio ny androy mila zao reto nefa vola atokana an'io araky ny ananty mety ve nareo sa tsy eo le olona miteny hoe io tokoa ny tanaty politika any androy rano fisotro madio io ny vola ay mbola tsy ampy io de efa misy programme mandritra ny 5 taona io de tsy azo nisanisa raha ohatra hoe miova ny gouvernemanta miova ny any de io lara-pamena io tsy maintsy atao zany zavatra zany zany mila arindra eo am'le izy zay no mahatonga an'le hoe tsy mijanona le crise satria le olona zany le tanaty politika an'le olona zany tsisy mieritreritra tsisy miraharaha ny olona nke miteny hoe aisany social-mbahoaka le social-mbahoaka nke amiko de zay social-mbahoaka de le tanaty politika de le tanaty politika io tsisy manantanteraka de normal zany raha misy foana le crise ary zay zavatra nareo mpanao gazety anisan'ny somary mekitsiny kely satria matetika mpanao gazety tsy de tena manao ny asany loatra satria mpanao gazety nke mitovy aminay fiarahamon'ny pirenena milaza ny zava-misy ary misy ohatran'izao zao ny tadavin'le olona any satria nareo nke olona manam-pahaizana fa tsy hoe olona tsika zany mpanao gazety zany de efa afaka miteny mihitsy hoe zao ny tadavin'olona ary zao ny alaolana tokony anan'olona zao ary arosinay aminareo tia arak'izay fanadihadiana rehetra zay ataonareo amin'izay fotoan'izay ny atoko politika manana koa ny atotam-baovao afaka manana ny atotanisy izy de afaka mandrafitra n'le programme zay atao fa programme mifototra amin'ny tanadim-bahoaka fa tsy mifototra amin'ny ny tinadina orinasa na tinadina firenena ray zay manome volantsika eo foana mantsy le tena olana fa rehefa karakara vahoaka tsika de ny dikan'izany olokendry zany le olona eo olona mitsinjo an'le vahoaka mitsinjo an'le taranaka faramandimby mitsinjo ny firoborobon'ny sehatrasa misy zao sehatrasa le mitaraina tonga aty aminareo reny mitaraina fa maniny satria tsisy politika de le politika mihitsy zany no tokony arafitra vaovao zany hoe le olona zay teo hilatsaka eo zany de tonga tsy maintsy manaprofo fa tena misy tinady politika avy any amin'ny vahoaka ary tena mahavaolana ny vahoaka zay vao mahazo milatsaka ny anahy tena zay le izy fa ohatra zany hoe ianao milaza ohatrany ahoana ny réalité ny tonga de anisan'ny antota taratasy takina amin'ny filatsako fidiana ave ohatra sa ohatrany ahoana le antoko mivoaka fa to Hugo Johnson zay tonga rehetra teo samy laza zany sy nampanantena zany avokoa fa le antoko amany le voaka am'zay fa rehefa itiny tonga tsiramara tsy vova ka le izy mantsy zao le izy hoe any le satria iverany am'le lalàna le satria mantsy fantaninao tario ina le lalàna ny lalàna zany de tokony zao hoe ny olona zay tsy mahatateraka ny zavatra ny teneniny de tsy mahazo milatsaka intsony mandrak'izay zany tokony atao anatin'ny lalàna hoe zay tsy mahatateraka ny zavatra nampanantena iny zay eny mahatonga amin'ny teny hoe le tinady politika vitanao sa tsy vitanao matoanao zany milatsaka ao de milaza ianao fa mahavitan'io de rehefa tsy mahavita ianao de tokony saziny ianao tsy mahazo milatsaka intsony amiko ny anazy zany zay le izy de io tokony na le olona zay ny mahatonga amin'ny teny hoe tokony olona endry raha olona endry le olona rehetrarehetra zay tsy mahatateraka ny zava-rehetrrehetra zao na député izy na de tokony efa fantany hoe tokony tsy hanao tsony zany satria le zavatra nampanantena keo mivahoaka raha tokony tsy vitako mera zany ny rehetrarehetra satria zay ny mahatonga an'le politika lasa be fofona marikiriko ny olona hoe raha vao mpanao politika ianao de tonga de tsisy ny olona zay tsy miresaka amin'ny mpanao politika satria lasa ohatrany hoe le politika nefa fitantanana firenena ny resahana lasa manjary ohatrany hoe fanambakana vahoaka ohatra lasa manjary ohatran'izay zay le
le zavatra ohatrana teneniko hoe zava-doza fa io tena mila politika mpifidianana antsika dia mamoaka lalam-pifidianana arak'izay tanjona ao anatin'ny politika mpifidianana io dia raha zany io tsy mety tsy tafavoaka tsika fa de hoe ando amboarina lalam-pifidianana dia arakarak'izay hevitra le mpanao lalàna fotsiny ve arakarak'izay hevitra mpanao politika ve misy politika iarahany rehetra dia izay le rehetrarehetra zay io zany ny vahoaka malagasy ny vahoaka malagasy zany dia ao daholo ny fiarahamonim-pirenena tafiditra ao ny vahoaka malagasy zay manana ny heviny ko be deabe ngeny malagasy manana hevitra be deabe momba ny fifidianana io fa zany hoe tsisy manontany azy zay no mahatonga ako miteny hoe nareo mpanao gazety matetika tsy de manao ny asanareo loatra fa anontany io ny hevitra ny vahoaka fa ny vahoaka manan-kevitra momba ny fifidianana io fa roatra tsika isanao fotsiny hoe samyny olona ny anatra eto ny famaky loha atao zao le vahoaka manana ary ny vahoaka endry fa zay foana le izy ohatrany hoe tsika zany mieritreritra nireny olona hoe vola manana fahendrena ny vahoaka malagasy misy fahendrenany tezana azy ary zay le izy hoe fanetretena ny malagasy matotsy miteny malagasy so anao mieritreritra hoe bado izy de tsy miteny manetry tena ny malagasy tsy te hivazavaza izy fa ny azy de zozy izy hoe Andriamanitra tsy andrinao andrinay zay ny fomba fieritrerina fa tsika zany mieritreritra n'ireo olonareo hoe tsy azo ataon'izany ny vahoaka malagasy ary ny farany tiako lazaina angamba de zao hoe ny malagasy de fatra mitazona an'ilay atao hoe asina ianao zany rehefa misy asina nomen'Andriamanitra anao na taleta zany na arakarak'izay eritreretanao azy dia tokony hitazona an'iny ianao miaramila ny fiafaranao satria zay le izy zay ny asina nomen'Andriamanitra de aza manao politika dokotera ny asanao aza manao politika fa ny mpanao politika de tokony olona zay miasa ary mivelona amin'ny politika fa tsy hoe entrepreneur ianao androany de za manambola de milatsaka ho fidiana amiko tsy zay fa rehefa mpanao politika ianao de ny dikan'izany tena olona mivelona amin'ny politika ary maty amin'ny politika fa tsy hoe manao hoanina fotsiny hoe za tianao politika satria tianao an'izao na tianao an'izao satria matetika zany le hita hatramin'ny taona 20 ary mety talohan'izany aza de ohatrany hoe le fitanam-po no be da be mampalahelo de milatsaka alana ohatran'izao nangatahan'ny olona ary nangatahan'ny olona ilatsaka ho fidiana ary ianao zakanao ve iny le tsindry zay apetraky ny olona aminao iny zay nge le atao hoe etanina asina entana zany le olona de zakan'ny olona koa ve le entana apetraka ao aminy ao amin'ny sorony ahafahany manana lesika za zany tena zay mihitsy le izy hoe andao ny malagasy rehetrarehetra antanina ny heviny dia atao lesy de io tena tsisy hevitra io efa ny daty tokony volana jolay farafahelany de tsy maintsy atao foana ny fifidianana ary io zany atao daty anankiray tsy azo ivalozana tsisy afaka miembotra sy manana amin'io zay le fieritreretako azy mazava tsara misy na ao anatin'le izy miala tsiny tsy maintsy resantsika kely zay mahatao-pifidianana atsika amaranantsika ny fandarana tena ty resaka manokana zay le ataontsika hoe fifandraisan'ny politika sy ny arim-pireneny zay raha sitraka ao Andriamatoa Johnson Hugues ny antony dia matetika zany ny mpanao politika rehefa mitondra firenena dia manadino an'izay atao hoe arim-pirenena zay heverina fa tena avokafoka lalandra ny fiainam-bahoaka mihitsiny ndraindray misy décision politika lasany amin'ny politika politicienne noho ny ampopo no resaka valifaty sy noho zany fa tsy mijery an'izay atao hoe arim-pirenena zay nefa ny arim-pirenena no mamaritra atrany amin'ny fahefa mividy ny sandam-piaina ny malagasy tsararay avy mihitsy ny tompoko raha mba azonao entina kely raha sitraka ao mba tiako hifampizarana zany amin'ity alina ity le izy fantanina lalina be fa ezahantsika miresaka azy mifandray reo satria na ny politika
na ny ary dia samy science sociale reo amin'ny science sociale azy ny zavatra voalohany dia hoe ny fihetsiky ny olona no ahafahana mamaritra ny tsara ohatra zany zao hoe rehefa amin'ny ary izy zao hoe rehefa miakatra ny vidin-javatra dia ny fihetsiky ny olona voalohany tsy mividy izy na hoe miakatra le izy ka tena ilainy le izy dia miasa be izy mba hahazahoany azy zay le fihetsiky ny olona zay zany tsy maintsy resahana dia ohatr'izay koa ny politika zany hoe le fihetsiky ny olona ohatra zany izy ny mpanao politika miteny hoe andao ampitomboana ny hetra dia tsy maintsy refesiny le hoe ahoana le fihetsiky le olona amin'le hoe za te andohetra satria izy na miakatra ry hetra io na midy ny hetra io dia zay le fomba fijery zay zany tsy maintsy jerena hoe ny fihetsiky ny olona zany voalohany indrindra raha ohatra tena mahantra be le olona kanona le olona dia ny fihetsiky ny olona voalohany dia mipetraka izy miandro fanampiana zay ny voalohany raha ohatra le olona voky ny fihetsiky ny olona voalohany dia mieritreritra izy dia afaka manao zavatra be deaibe izy dia zay no tsy maintsy zavatra jerenao voalohany eto Madagasikara zany zao raha ny fifandraisana voalohany ny fifandraisan'ny ary sy ny politika ny jerena dia zao le ary zao tsisy mieritreritra intsony fa politika satria politika no ahazahoana toerana ahatonga hampan-karena mazava tsara misy satria jereo tsara le fihetsiky le olona zany hoe za milatsaka ohatran'izao dia ohatran'izao misy ary aloha mivavan'ny olona mihitsy milaza akinynange ny atongavana eo mba hahinana koa zany zao fihetsika tsara tsy maintsy jerena tolotolo zay ary misy zany fihetsika zay tsara ary misy fihetsika mamoetra le fihetsika tsara dia zao hoe za manao politika ahoana ny ahafahako mahatonga ny olona entany kevitra mba hampiasa ny volany ao an-trano fa tsy tohirizina anaty siny be ahoana ny ahafahan'le olona zany hoe mahazo hoe satria efa avelan'ny fanjakana manao an'izao noho n'le politika zay tsy maintsy hampahalalana ny olona dia andehanao an'izao dia afaka manana filaminatsaina fa tsisy androba mifananako tsisy anapotika ny vady aman-janako tsisy anapotika ny fianakaviako zany zavatra zany ao anatin'le fifandraisana tolotolo dia tsika zany ao am'le faindrana malagasy miteny hoe ory avamanana vola be gasikara ataizany nazahoany anio raha so izy atao redressement fiscal dia hoalaina toany le volany dia rehefa lasa mandeha bus izy fa tsy mitangina an'le Mercedes toy ny gasikara fenoso dia fa zay dia fa faly zay le valifaty resahanao dia io le aveliko hoe fahendrena zany le olona endry zany le olona hoe io olona io dia manana orinasa mamelona olona betsaka mahatonga ny firenena androso dia noho zany tokony atao azy zay hidirany any amin'ny tsaratatana le olona zany nitenena hoe oramsea ty zavatra ty tsy nety nataonao tsy mety nataonao zao ny tokony ataonao noho zany ataovy ty dia tanterao ty fa mbola tsy saziny anao aloha eto fa zay anara-maso anao fa dia ataovy tsara ny asanao zany ny atao hoe théorie des incitations incitation politique incitation économique ahafahan'le olona mivoatra zany sy mandeha makany amin'ny ara-dalàna zany hoe ny olona rehetra zany ezahana manao an'izay tolotolo na ny olona rehetrarehetra zany aposihana andeha anara-dalàna fa tsy hoe sazina le olona sazinao izy vao maika izy mandeha makany amin'ny tsara-dalàna satria izy tsy te hanome volanao tsy te hanapotra n'izay arenany anaty posiny any izy zany ke zao le izy fa le izy zany le fifandraisany dia zao hoe rehefa mifanaraka tsara reo fihetsika ireo hoe ny mpanao politika dia manao zay ahatonga ny olona hanan-karena ampandroso ny orinasa ampandroso ny fanjofana dia mazava ho azy fa le arim-pirenena mandeha mizotra arak'izay keo
fa rehefa ohatra ny mpanao politika manao tery loatra manao zay mahatonga ny orinasa tsy andeha mahatonga ny olona zay tsy afaka manjifa de efa zava-totsy zay ohatra zany zao tsika zany miresaka an'le hoe angovo inke tsy fahafahana tsy fidiny ny olona ny tsy manjifa le jirony jirama betsaka anke ny olona zao ohatrany hoe teanao yaourt izy teanao an'izao izy teanao an'izao be de be inke ny vola tokony hiditra amin'ny fanjakana fa le olona sady efa tsy amenao jiro izy mbola terenao koa fa le izy zany nytenena le olona ay omena jiro tanteraka am'izay zany ny olona rehetra ianareo mpanao yaourt de zao ny vola alohanareo tonga de efa tenenina le olona hoe ariary isaky ny yaourt no alohanao amiko ny rehefa mazava le fitsipidalao mazava le fifampitondrana mazava le fifandraisan'ny politika sy le fiarina mazava ny fifandraisan'ny mpanao politika sy le olona mpanao anamokarana mpanao investissement zany mazava ho azy io dia dikan'izay zany tokony irindra le fiarahamonina ao anatin'io ary miakatra ho azy ny arim-pirenena fa eo zany no tsy maintsy asina azo lazany hoe arifanina ny mpanao politika amin'ny mampanao politika azy na olom-boafidy izy na olom-boatendry de tokony tsy mahazo mandraraha zay zany tokony ohatrany hoe lalàna mpandraraha tokony tsy mahazo manao zay le samy mitazona ny asiny zay le zafangalo izy fa zao misy trangana hoe satria miresaka mpandraraha sy mpanao politika ianao na tsy tiatsika misy manko ny atao hoe ery ara-toekarena eto na le pouvoir économique zany misy ny ery ara-politika ilay pouvoir politika dia androany isika lasa laim-panahy iteny hoe ohatrany fehezany le ery ara-toekarena le ery ara-politika raha tokony ny famadika am'izay tokony misy ka eo am'izay tena kam Madagasikara resantsika androany io ianao miresaka am'izay azo azavaina tsara lesika satria zao ohatra zany zao zahay latsaka ho fidiana de lasa mandeha makany aminao gasikara fenoso sa meo 5 millions d'ariary anaovako an'izao anaovako an'izao fa rehefa lany de hitatsika zay fanamboarana am'izay fotoana zay rehefa lany da avy am'izay anao ahoana le zavatra ahoana le zavatra alefa zao ty ametrao kely aloha de aty misy zanaka anabavitra mba apetrao eo zay le problème de io zany ohatrany misy zany ohatrany hoe karazany tsika zao mahita hoe ohatrany olona karazany ohatran'izao no mitondra ny firenena de olona mitovitovy daholo le olona zany eo anaty club anankiray reo dia olona ohatran'ireo tolotolo izy ohatra zany zao hoe za mino fa mety ao anatin'izay le izy misy fotoana ny miaramila atao anatin'ny fitondrana satria miaramila ny nanosika misy fotoana mety hoe ny artiste ny eo mety hoe misy fotoana mety hoe mpanao gazety ny eo zany zavatra zany tokony asina arifanina mihitsy ilay izy hoe rehefa mitondra firenena ianao voalohany indrindra miala ao anatin'ny antoko politika miala ao anatin'ny fikambanana misy anao raha miloko ny mpanao politika anao hoe kravaty manga ohatra de tokony isorinao anatin'ny lohanao hoe mbola kravaty manga na filohan'ny repoblika na ministra na tokony raha vao ministra fotsiny anao de tsy mahazo mamonjy ny fiforian'ny kravaty manga sy ny volomboasary tsony tsy mahazo tena tsy mahazo fa tena rehefa manao politika ianao rehefa tena hoe tena politika de tena tokony tsy mahazo miloko tsony ianao zany tsy mahazo misoratra hoe za mpiaraka amin'ny anina za mpiaraka amin'ny anina fa tsy maintsy andra-donony reny ary zany zavatra any no mahatonga le teny taria amin'ny voalohany indrindra le hoe tsy maintsy olona endry manam-pahendrena ny chef d'institution rehetra zany ny olona rehetrarehetra tompona andraikitra de zay voatendry de tokony tsy manana loko politika fa tsy maintsy firenena ny resahana ary tsy maintsy miditra ao anatin'ny firenena io de eo zany satria tsy maintsy ny ana zao de zao hoe ahoana zany ny anaovana ty fifidianany ty satria zany zavatra resahako zany tsisy vita de zany tena tokony tena samy tena hoe raha tsy tiatsika isy crise amin'ny farany taona satria samy tsisy anaiky io ary eo amin'ny farany
dia tokony manomboka volana jolay dia tokony olona tsy miloko ny mitondra ny fifidianana sy ny firenena, olona tsy miloko. Satria raha ohatra raha hoe satria zay le lalam-pandrenana président ny sénat lasa filoham-pirenena dia io miloko foana io rangahy io, fa tokony olona tena tsy miloko mihitsy zany no mitondra ny firenena jolay mandra-pahatonga ny novambra dia mitantana ny fifidianana. Tsy ireo le olona nitendren'ny fitorana amin'izao fotoana izao ireo no mitantana ny fifidianana, fa tena olona hafa mihitsy. Anasany tena zay ny vahaolana raha tsy tiana krizy matraviny-tsika eto Madagasikara. Fa eto be da be ny olo-marina eto, be da be ny malagasy te ampandrosa ny firenena eto ary te ampilamina ny ao anatin'ny fianakaviany, te ampilamina ny firenena, be da be ny te hanao an'izany eto. Be da be ny fiarahamon'ny pirenena afaka ampin'ny vahoaka, afaka manao an'izany. Misy zavatra be da be zany zay amiko ny vahaolana mba tsy hisin'ny krizy eto Madagasikara. Fa raha ohatra hoe mbola hiady hevitra lalam-pifidianana fanalalam-pifidianana amiko sy ny politika mpifidianana dia amin'izay fitondrana lany amin'ity fifidianana ity dia tsy maintsy manao an'izay ho lahara-pahamena izy hoe manomboka izao ny fifidianana dia ohatran'izao fa tsy misy tsony. Fa dia eo Andriamanitra rehefa avy dia hoe ka le lalam-pandrenana mantsy milaza hoe feno 5 taona pile dia noho zany le 5 taona pile satria izay nanomboka tamin'ny volana janvier dia amin'ny manaraka amin'izay satria tsy maintsy soloana le izy dia tsy maintsy hoe manomboka izao dia volana ho ny fifidianana tompoko, tsy io volana septambra volana jolay eo ny fifidianana dia ity daty ity dia tsy miova mandrakizay fa dia io le izy dia averina koa le izy hoe tsy misy atoko politika 700 zany fa tsy maintsy mivondrona ao anatina vondrona efatra na farafabetsany ny mpanao politika dia miaraka ao izy. Zay no mahafamatorana ara-politika manaiky ianao manetry tenanao hoe zany atoko politika majinika mpikambana ao amiko eninjato dia eny ary fa miditra ao anatina atoko politika zay mahabe dehibe ako dia ao no mampiasa ny saiko sy mampiasa ny rehetrarehetra mba hahatonga ny olona hiteny hoe ty rangahy ty tokony atao ary tokony izao no asany andraikitra raisiny ao anatin'ny atoko politika. Zay famatorana ara-politika zay no tena ilaina amin'ny fotoana manaraka zany. Mankasiraka ny matoa Igor Johnson amin'ny fanikevitra tapitra ny fotoanantsika madibe mihitsy ny fotoana na zanatra izy nefa miko teny famaranana ihany ianao raha ohatra ka mba misy afatrafatra kely andeha mpanaraka ny fandarantsika na mety ho fampitinana mety ny zavatra tena nomalina ho ampitaina kanefa tsy nanontaniako tato anatin'ny fandarana dia fotoana zao topoka. Voalohany aloha zany misaotra anao amin'ny fanasana, misaotra ny Real TV manome sehatra satria zava-dehibe tokoa zany ny fanehoan-kevitra andalo fifidianantsika. Zavatra voalohany indrindra tokony ho fantatry ny vahoaka sy ny fantatry ny mpanao politika dia zao tokony ho firenena mahatotra ara-politika aloha ny firenena malagasy. Mpanao politika tokony hanana famatorana politika dia ireo azo lazaina hoe mpiasa-panjakana zay avy amin'ny vahoaka tokony hanana famatorana eo amin'ny lafa amin'ny fitantanana ny firenena. Dia izay zavatra izay zany rehefa tena jerena sy mpanjinina ary tokony ho atao dia tokony hisy fanavozana angezabe eto Madagasikara aorianan'ny 2023 satria ny zavatra tokony atao zao amin'izao fotoana izao dia tokony alamin'io tsy tokony hanomboka sady ny propagandy fa tokony hanaja ny mpifidy satria io le propagandy melo io dia efa tsy fanajana mpifidy satria ohatra ny efa fanerena azy hifidy ny olona anankiray na ny antoko anankiray dia ajao tompoko le vahoaka dia hanajanao izy dia rehefa manajanao izy dia mba ajao koa le tinady politika zay tadiaviny fa mitondra vocabulary tsy takatra ny saina ianao hoe fisandratany emergence zavatra tsy takatra ny vahoaka zany fa ahoana ny ampandrona ny vahoaka amin'izay tinady politika tia no tanterahanao dia aoka ianao ho mpanatanteraka fa tsy ho préare hoe zany tompon'ny fahefana zao satria ny fahefana dia an'ny vahoaka dia aoka hijanonao mpanatanteraka daholo ny sisa rehetra
na nianatra zany na ny tsy nianatra sotra tompoko mangasiraka indrindra tompoko amin'ny fanakevitra isaorako manokana ianao nanakiky ny fanasana ho amin'ity alina ity ary maniry mbola iverenanao ho amin'ny manaraka indray tompoka aga misotra betsaka dia mino fa rehefa asainareo a dia tonga foanaka tompoko dia manao velomany vahoaka malagasy a dia mankahery anareo satria tena mafy ny mahazo mivahoaka zao a amin'le loza voajanahary a dia tokony mba aokatsika aoka mpanao politika mba tsy anapotrotraka an'le fahosan'ny vahoaka amin'izao fotoana izao sotra tompoko sotra indrindra tompoka sorako manokana ianao tany tokantrano niaraka niary-toro taminay tamin'ity alina ity mirahary toromaso somamy ny fandarantsika mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny raha ampitso indray tompoky lasy tompo avy veloma tompoka Chanel Maison de Beauté, nanolotra ho anao teo ny l'invité du jour. Chanel